amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana atao tokantrantsika ny amin'ny zaonio zao a. Ny ambassadeur-ny Eosoa dia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsaran'ny Eosoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary soatsiketra samotelo Eosoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsara antsika hariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piratana n'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilantany amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny masony novinovinovina. Ataontsika me voninahitra hariva afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eosoa Ziadia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny tia ny fampianarana andro aminy zany teny arana fahatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany de hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo, tsara petraka ihany izy iny zany raha mety, fa raha tsy mety moa zany de tsy minona hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota de diso daholo, loza ho azy zay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe de tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota, zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io, na ny anarany azy hoe mpanota ve de ahoana moa mamarina an'izay anarana nomeny. Miara-mamaly toerana atsika rehetra tokantrano hoe tsy mitombo zany. Na iza atsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao de mazava tsy mitombony zany resaka zany. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy de tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay. Tsy mitombona mihitsy ne zany. Daholo avakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo, satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilay miaraka amin'le hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jésus Jizasy io sy izay Andriamanitra tsy izy hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa. Tsy mety daholo zany teny rehetra zany. Hatrany amin'le Yahosoa, mila atao manakaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa. Tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona? Mpanota daholo nanonona an'izany teny zany. De ndro jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota. Ka ianao hoe fa tsy haino de ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana? Hoe tena raha ny Andriamanitra ko ty de marina ty. Zay ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io de samy vita. Manitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io. Azafady indrindra. Ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany. Ka tsy maintsy antsoa ny io anaran'io zany, important le anarana ny dikan'izay. Ka tadidio tsara zay fa important le anarana. Fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany de tsisy marina mihitsy na nyrara ny antony mpanota reo olona reo. Ka amin'ny mampanota azy de zao ny lalàna voalohany indrindra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vaketsika teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Jery tenin'Andriamanitra maromaro kely aloha. Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany. La ny andro mivavaka ao fotsiny. Aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka tsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsono mihitsy tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 eno ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany de miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka de misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay. Sady tsy zange ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Sady manafina ny tavany aminao Andriamanitra io ary misaraka aminao izy. Ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra inao newe ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana hoe ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa n izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataon'olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy io anaran'Andriamanitra nampianarana rehetra rehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny Andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy Andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao ao zay no tonga ny ambasadeur-ny Osiazy la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeny fa rehefa tsy teo vonjeny ao fa ho any amelo a na natio izy ny lalanao ary de de tsisy manaka aniko ianao kosa hoe fa teo ho any amelo inona no no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany Ziady efa mba nanoro ihany Ziady efa niteny mamonjy anao ka tsy ny raharanao tsy ny haino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny a hoe mba mivereny inona raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de amin'io raha miverina makany zao raha izay Jaona 5:8 hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazana tsara ndray tsika no mijery a Jaona 9:31 jerevantsika keny a voninahitra tada efa Siosoa Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatra ny anaran'Andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirana zay mahiteny hebreo zany na mahiteny frantsay na mahiteny anglisy fa mazava lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra lalàna ine zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao n'io anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omenantsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nkeka avy any amin'ny devoly ka aiza moa nisy devoly iran'Andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy amin'ny devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly ny andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra adverseran'Andriamanitra ve nao ampitondraina ny teniny na izy raha miteny hoe manoera ny devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ny ataon'Andriamanitra hoe toatra iteniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsy ika tonga saina fa zay ny asany Ziady mamerina atsika hitodika any am'ilay tena izy Yahosoa ny anarany hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amin'ny devoly aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona pakany amin'ny dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etrehtra saika makany daholo mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany za Ziady ambasadeur-ny Iosoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto amin'ity planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Iosoa ndray zany ngika tena Andriamanitra ny zany zavatra tenena aminao zany ny hatsaran'io Andriamanitra io no ia vakitsika ny Jaona voalohany 7:15 Jaona voalohany 7:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa fanaporofona tsika fanompiry zany fanotelona zao ty fa hoe izy Jaona voalohany 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any amin'ny devoly reny ka anaran'Andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any amin'ny devoly io entiny aminao io ka avy any amin'ny devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any amin'ny devoly koa mba tonga saina zay re tenenina atao amin'ny fandaran'ny titre hoe loza fa mihaino feon-demony ianao
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo, ampianarina anao io de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny e. De mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa, de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy. Zay le ambasadorany Iosoa azy, lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany. Ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany no fatanao Iosoa iny. Satria ziady ihany no manoro anareo any Iosoa zay tsy tamin'ny masonareo. Fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fantelo am'izay. Fanaporofona faefatra. Voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Ka maninona moa zany ny tenena hoe azo omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika? Aloha faketsikely hoe zay tendremantse eo Matthieu toko fahafito Matthieu toko fahafito de eo amin'ny andininy fahafito nga man'izy ireo diso ny fitadikiko anazy. Ohatra revatsika. Matthieu toko fahafito andininy fahenina le izy. Matthieu 7:6 zany. Aza omeny any alika zay masina, ary aza tsipy an'lonina amikisony ny vatosoanareo. Fa andrao nitsaka azy izy ka dia hifototra dia amiraviranareo. Ka lay hoe azo omeny alika zay masina. Ny zavatra masina zany azo omeny alika. Ka ny anaran'izany dada Iavasy Iosoa zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana, ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana. Ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa irery eto amin'ity planeta Terre ty. Ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny dikan'izay. Ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa. Zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omeny an'le alika io izy ny zavatra masina. Tahaka le hoe ny devoly nge, ny mpanota nge de avy amin'ny devoly, ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo. Ohatsika hoe verina kely am'izay ny devoly aza nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly. Nonke jerevantsika zay teny zay eo jerevantsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any nga manizay da jerevantsika kely eo jerevantsika hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy. Ya Jakoba toko fefatra andininy fahafito. Jakoba 4:7. Ka de maneke an'Andriamanitra azy nareo, de manoera ny devoly de andositra anareo izy. Raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly. De ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray. Ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona hanohitra anazy, maika vefa anohitra devoly zany, maika vefa io Andriamanitra io zany tsy hanapotika ny mpanota. Ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona. Nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana. Ka raha ny olombelona aza nasian'Andriamanitra mandroaka devoly, manohitra devoly, manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana. Raha mety miara-miasa amin'ny devoly io Andriamanitra io de tokony tsy nyroany devoly fa naverany mipetraka atao amin'ny lanitra tao. Fa matoa ny roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io, tsy miaraka amin'ny mpanota. Ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto, ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto, n'Andriamanitra aza miteny hoe roa ihany reo. Satria miara-miasa amin'ny devoly izy, satria mpanota avy eny amin'ny devoly. Ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra? Zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoera n'izany rehetra zany. Tena manoro hevitra anareo mihitsy hoe tsisy solution tsony ity resaka mpanota ity. Na nareo miaraka amin'ny dada Iava, miaraka amin'ny Iosoa, nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa de fa malalaka lalana makany amin'ny ela. Manoro hevitra zay ady hoe tena tsy mety tsony. Za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety. Nazara zao miantso mitola fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra. Aza mamitaka olona tsono fa tsy mety anie. Ny anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsono ho faty anie ho anareo. Zany tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any am-pitan-dranomasina anao, any amin'izay ranomasina rehetra misy anao any.
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny Ioso am'izay. Inatsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofon'izany anke nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny marika anio hoe tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavalana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavalana aminareo. Fitapitany fotsiny eo nareo. Zany ake miteriko hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaveantsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa moa zany no ohatra nareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azavaiko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Zay no teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Ioso tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ary natafaverina ny olona iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafafaka tamin'ny fahotana, ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Ioso zany. Tade manome valiny aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Ioso zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Ioso dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngely sika mamaky an'ilay lalàna zao e. Jereo ngely bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko faharoa amby roapolo ny avaketsika izy andiny fa 5:20 nga manizera sy diso ilay ny fitadidiantsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangajanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny maso mefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reo izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Ioso zay ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy teo hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'ilay marina. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Ioso mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny ety. Za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako le tompony ity soratra masina ity no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony bavaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy tovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanoty e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao.
Fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même classe nge reo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka amin'ny fahotanany olona. Tsy mpanotatra anareo izy nitika an'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Joshua dia mpanotatra daholo ohatran'ireny nampianarina mpitondra fivavahana ireo daholo ny olona rehetra izay niaraka tamiko ihany koa. Saingy izay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Joshua, ary izay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Joshua, afaka amin'ny fahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa izay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny proof fa avy eto an-tany nareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota izay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty, eto amin'ity tontolo nareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina izay nafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahoshua ilay zanany ary dada Malayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny proof fa tsy izy io Andriamanitra nareo. Satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Zava-marina zany. Reo raha vaketsika farany amin'izay le tena Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy 9. Matio 7 avetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika tsara amin'izay le hoe inona moa zany teny Andriamanitra amin'ilay alika? Dia izao le any ivelany aza omeny ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny velany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny hery, satria zay ampianarin rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo dia hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsy izy io anarana io. Zany ny tsisy mamarina azy anarana tononareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo reny. Satria dia ny aingavy any amin'ireny narana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesua, Jésus, Jizasy, anarana avy any amin'ny mpanota daholo reny. Diso daholo ary profon'izany mpanota izay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yesu, zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra. Dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny proof fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Naran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay adiany. Tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy teo aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatrana azy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotana? Tsy lozika zany. Misaoranareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur izay ny rahany mitondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra izy zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia nafaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zavatra natao. 2 arivo taona nge zay. 2 arivo taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka teo na andray aza. Amin'izao fahatongavaka izao nge vao heninareo re afaka amin'ny fahotany. Be dia be raha mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany dia ity ambassadeur ny Yahoshua Zeadia hitanao ty. Matoa zany mitona an'iny ho afaka amin'ny fahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Yahoshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona ireo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambasadiorany Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manoto intsony tonga eto ilay fahamarinana. Hitanareo ilay tena tsy manoto intsony, tonga eto ilay Joshua ilay tena amin'ny fahamarinana, voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Eva sy Joshua. Anjaranao no manatona, miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro e. Ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay. Tsara loatra raha mantsy Joshua e, tsara loatra izy. Tsy mahafinaritra anao ve zany ty afaka mifahotana zany. Izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany, fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany. Fa raha mbola olombelona normala ihany ianao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana. Ary irina mafy no tonga amin'izany sehatra zany. Tsy irina intsony fa tongava dia hitanao zany hatsarana zany. Tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange. Zay nitenena ange tsy misy tanteraka. Anjaranao sisa manapa-kevitra. Sy ady miantso anao. Ary tena miantso ny fananao, didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay. Mienohany zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antony tonga ny Joshua maty teo amin'ny hazo fijaliana. Amonjy an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra. Mitezo vonjenareo. Azarina, natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana anie zao e. Tena fitiavana amonjy ianao mihitsy, menanao daholo miprofo ny soratra masina hoe matoa afaka mifahotana ny olona, nahita an'ilay olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty, satria ny avy any, satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo menan'io anaran'io, dia tsy afaka mifahotana zay miaraka amin'izay olo zay satria any ivelany izy, tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy, zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray. Fa matoa ziadia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanoto intsony zay miaraka aminy ary tsy manao ratsy intsony dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra, tao anatin'ny valan'Andriamanitra, teo akaikin'Andriamanitra ny tika zay. Mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadiorany Joshua. Mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany ziadia zany dia ny ambasadiorany Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanoto hatrany rehetrarehetra daholo ny resultat io. Fa misaorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lantilantinareo. Engane mba tsapany hatsaranareo fa tsy avinavina ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany, jereo ny asa. Na Joshua ny teny azy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo. Ary marina be ny teny. Osa hoe rehefa tsy minoa zay teneniko mba jerevo le olona afaka mifahotana e. Eo mba ny masonareo ngeny izy. Efa aminarivona ngeny afaka mifahotana eto amin'ity planeta Terre ty e. Ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra ma any ivelan'ny fanjakana, any ivelan'ny firenena zay ipetrahako eto amin'izao ty zao e. Satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be ny mpetra-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy. Anjaranao no mba mandray ny famonjena ho anao, ho lavinao ve? Ny profo menanao dia hoe matoa misy ny fanafana fahotana rava ny devolo ny dikan'izay. Ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana. Fa tsy hoe mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao amin'izany e. Izy samy izy io dia mody fitany io anao. Fa ny tena ahafantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra, satria pouvoir adolo na fandadavana noho ny fahefana rehetra nypitany tia, zay ny fahefana sy ny heriny zay. Ary ny misy ny hery dia ao amin'izay mavita mandrava ny devoly ary ateo mandrava devoly dia mandrava ny fahotana. Fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io. Tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany. Ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hitondranao any amin'izany. Ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana, zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany, tsy mpanota zany rangahy fa tsy maintsy mpanote, ka zay le devoly niaraka taminao. Izy io mampiteny ny vavanao io. Fa ny ao anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany. Ka izay misy le fahamarinana zao hitanao zao manatona ny Joshua. Zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambasadiorany Josia, samy hotahiny avo indrindra anketrika dia hiayava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray ihany ny toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afaka. Sotra betsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao. Tena fitiavana ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao. Miantsoantso mihitsy ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
ilay zandrinao ihany koa Jehosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izay ady ahy, ary miantsoantso ny fanahy izay iverinao any amin'ny lantilanita rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanita rehetra. Maizina miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitaredretra intsony fa efa tomotra loatra ny fotoana. Jehosoa mangataka aminao zay ady ahy, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao, tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Jehosoa, amin'ny alalan'ny zao teny sy fampianarana izay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria zany raha anao zavy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy hovery intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Jehosoa, vonjeo ny olona Jehosoa. Mangataka zay ady ahy mba tsy hovery mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Jehosoa no zany vavaka izay. Amen. Dia mirahasotsika samy teny Jehosoa, izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity, dia metraka mandra-piresaka ao amin'ny araka indray, fino matory.